misy ozona mitoetra eto Madagasikara hoy Cohen Rivolala. Io antony io no mahatonga ireo loza maro misy amin'izao fotoana izao mitaky rano fiainana ara-panahy andalam-pampitehana ty tontolo misy antsika ty hoy izy. Saika feno abebiana ireo von'olona sy loza izay miseho. Ohatra amin'izany ny famonoana tamin'ny alitra lavanila tany amin'ny faritra atsinanana Madagasikara iny. Anatin'izany ihany koa ireo loza mpifamoivoizana ahafatesan'olona maro. Tesitra ny tontolon'ny fanahy ary ivadika vampira ny olona raha ny faminanana nataony tamin'ny taona 2014. Izany hoe be ny Ramandrika. Voapirofo izany tamin'ny fotoana nijoroany ity fitondrana amin'izao fotoana izao ity raha ny nolazainy. Isan'ny kandida hirotsaka ho filoham-pirenena amin'ny taona 2014 ny tenany raha ho tanteraka izany araka ny fanambarany. Ty planeta misy antsika ty zany efa andalanao any amin'ny fahampitehana ary tsika olombelona ihany no ampiasaina tontolon'ny fanahy hamotika izay tany misy antsika zay. Ny anton'ireny misy ramandrika accident mamono olona be dehibe ary tena mahatsiravina daholo ny fitrangan'ilay izy. Misy bebe daholo izy, zoro be, akazo be, atsira be, reny faritry mena be, tany be horirika dia misy accident mipiotra mahafaty olona be dehibe ramandrika reny. Eo ihany koa tsy vandre-pahalemana dia tena hita mihitsy hoe masika ny dahalo, mamono olona mahatsiravina mihitsy zareo ramandrika. Potika mihitsy ny raharam-pirenena no ataon'ireo karazana dahalodahalo na ny ambony latabatra na ny dahalo eny an-tampon-tanety zany. Dikan'ireny le accident aloha zany Cohen Rivolala olona mifandray amin'ny tontolon'ny fanahy dia mahafantatra tsara fa misy tontolon'ny fanahy tesitra eto Madagasikara. Izay manao vengeance amin'izay fahatezerana izay. Dia ohatran'ny hoe mandripaka ramandrika, ohatran'ny hoe mandratsatra zany tontolon'ny fanahy tesitra io. Ilay faminaniana efa noteneniko tamin'ny taona 2013 voaka gazety atrezatreza sy radio télé atrezatreza zany ny mpaminany Cohen Rivolala dia nilaza fa ivadika vampira ny olona ramandrika. Resaka vampira zany ianao dia sakaray raha ny lalaovinao anatiny vampirisme zany, esprit vampirisme. Dia io le fatanteran'ny faminaniako zany, le hoe ny olona von'olona mahatsiravina, mopera tofirin'ny olona, ny masera violen'ny olona, ny ampanjaka ny tapahan-doha, misy ny herisetra atao amin'ny sady efa angalarina fananan'olona mbola anaovana herisetra ny vehivavy. Tena mahatsiravina reny tany amin'ny faritra Nosy-Varika reny le olona mpangalatra le olona mpangalatra vanilla. Dia le mpangalatra vanilla namono an'le tompon'ny vanilla dia lasa sainy amin'ny antsy. Lasa nidalo ny omby, ohatran'ny hoe le omby very no tenenina fa le fatan'olona miripaka dia efa tsy tenenina intsony satria efa tena manimba manakorotana ny fomba fijerin'ny olona sy ny toe-tsain'ny olona zany filazana amin'izay. Midika zany fa tanteraka ilay zavatra noteneniko hoe vadika vampira ny olona. Efa tena mitsotsory-bitana ny malagasy, efa tena misy zavatra ozona mitoetra eto Madagasikara ka tsy mahavaolana intsony ny mpamaholana, tsy mahavaolana ny mpitondra. Tamin'ny fanokanana ny président Rajaondrianampianina ireny dia efa nisy an'ilay grenady mipoaka efa ramandrika sady dia nisy grenady mipoaka ndraiky koa tao Mahamasina mba nisy mbola nisy ramandrika koa. Ohatran'ny hoe signe zany zay hoe ato anatin'ilay fitondrana io amin'izao fotoana izao io zany no tena ohatran'ny hoe tonga zay fanahy zay mitaky ramandrika ohatran'ny hoe manao vengeance. Mbola hita ihany koa fa na ny fomba nidirana teo amin'io mahafiloam-pirenena azy io aza dia be dehibe ny zavatra zay tsy ara-dalàna fa ny terena fotsiny no ara-dalàna, terena sy ny forcé no ara-dalàna. Zany hoe efa misy alahelo na tontolon'ny fanahy eto Madagasikara zany, efa miafinafina ao an-damosy ny fitondrana zany mandringandringana amin'izao fotoana izao. Io zany tena mila fanarenana avy any amin'ny base ny resaka tontolon'ny fanahy eto Madagasikara zany satria maha ny olana io. Zay le ilaina an'le hoe mila mihaino mpaminany ianao, mila mihaino ny olona fandray amin'ny tontolon'ny fanahy ianao. Cohen Rivolala dia mpaminany eto Madagasikara. Fa zavatra lazaiko hatramin'izay dia miantra foana fa zavatra lazaiko nefa tsisy mpihaino. Za aloha zany 2018 aloha zany ny fahitako anazy satria raha ny fijeriko dia hoe raha milatsaka ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia tena tsy ho lany 100% mihitsy satria le olona zany efa mahita hoe tsy mahavaolana le mpitondra. Misy blocage eto Madagasikara ka tsy miankina amin'ny mpitondra mahay sy ny tsy mahay intsony zao fa miankina amin'ny famahana zay resaka tontolon'ny fanahy zay raha tena te hamaha ny olona Madagasikara. Dia raha ny mpitondra ny amin'izao fotoana izao milatsaka tsy ho lany izy dia mety ho taritarisy makany amin'ny 2022 makany. Za aloha tsy miteny hoe tsy hisy ho tanteraka fa ny riko mba hisy ho tanteraka izy mba ahafahana manova na zao reny hoe za hilatsaka amin'ny 2018 dia ny tiako tena zany zarako raha mba misy fividianana amin'ny 2018
mba manafaingana n'lay vahaolana omenany malagasy satria mila tontolo ny fanahy zany ny amahana ny olona ny ty Madagasikara ty, mila ny tontolo ny fanahy fa tsy raha fahaizana ambony latabatra fotsiny de tsy tafavoaka io satria misy resaka blocage spirituel zany eto Madagasikara.